En 2017, Yambin Malal, ce jeune programmeur, crée avec des amis lycéens une première application mobile en langue malgache, en l'occurrence le jeu ROA. Team Lalo Pimusa, c'est un lycée. Tu as tiré neuf joueurs, maintenant mon jeu tika, tu as tombé en gaslis. Rooney n'a les joueurs, mandé am Android 4.4.2 miakajalis. Ça a tombé lisa, tu touches. Misy hoentinao mawe roana zay dia mitondra baolina anankiroa ianao dia miala amin'ny sakana maromaro zany ianao. Selon Ambin Malal, ce jeu a connu un succès, d'autant plus que ce genre d'application n'était à l'époque qu'à ses débuts, du moins pour ce qui concerne Madagascar. Le jeune programmeur a poursuivi sur sa lancée. Grâce aux contributions d'autres collaborateurs, il a conçu un jeu dénommé Alefamada, en hommage à l'épopée des Baréas de Madagascar à la CAN 2019. Les passionnés de jeux mobiles donnent leur avis sur Alefamada. Nafinaritra anahy nahita an'le hoe jeune namorona jeu vita malagasy zany. Fa raha ny faniriko dia aleo mba mijanona amin'le concept hoe mampiseho malagasy atsika le izy. Décembre 2019 lalon'le jeu mora fantatry kely izy, voaka tsara izy, ohatran'ny amin'ny tena izy. Tiako le jeu gasy tsy be mpanao. Pour la conception de Alefamada, il a travaillé avec Kiad Ndiamparn, un graphiste, illustrateur, et aussi avec une autre personne qui s'était chargée spécialement de l'effet sonore du jeu. Les deux compagnons d'Ambin Malal se disent confiants quant à l'avenir des jeux mobiles à Madagascar. Fa any arina any no jerena hoe arakaraka le besoin sy le zavatra eritreretina ho vokarina zany no ahitana hoe iza le équipe hanampy anefa. Le mobile aloha zany tena hoe manaraka ny olona n'aiza lehany na ao anaty bus izy na aiza na anina dia ohatrany hoe fomba anankiray vaovao zany hoe anaovana publicité mihitsy zany izy io. Dia insertion publicitaire, insertion na bannière na ohatra zany ao anatin'le jeu zany satria raha télé zao dia mora mijery film le olona dia mora mizapy raha vao ohatra hoe raikitra amin'ny pub dia mora mizapy na mandeha kely mivoaka kely dia rehefa miverina le film dia miverina eo izy mipetraka. Fa en fait le jeu raha resaka publicité zany somary innovant le izy eto amintsika, somary concentré kokoa le olona, tsy afa-miala zany fa tsy maintsy hoe mandalo amin'ny masony iny publicité iny, tsy hoe izapy izy na hoe ohatra zany fa tsy maintsy hoe mandalo amin'ny masony iny dia tafiditra ao anatin'ny subconscient na ohatra. Pour le moment, ces jeunes se cherchent encore, mais se disent prêts à relever le défi.